Iresaka ny mikasika ny ekipa pirenena kosa isika ho an'ny Maki de Madagascar zany ry zareo Maki izay andeha hiatrika lalao any Afrika anty-atoato. Rapid sous-marin no anainga ny délégation malagasy izay miisa 7 ka ny 4 mpilalao ny telo kosa mpiarady amin'ny izy ireo hiatrika ny fiadinany tompondakan'ny Afrika vondrona by ny Maki de Madagascar firenena telo no ifaninana amin'izany Zambie, Ouganda ary Madagascar amin'ny fahaenina amby roapolo izao no hiatrika ny lalao voalohany iry zareo zambianina sy ny mpapetrano Ougandais. Raha mpitso no anainga hiazo ny Ouganda ny Maki de Madagascar Sokatra Junior hiatrika ny fiadina ny tompondakan'ny Afrika vondrona by. Mpilalao 4 sy mpitarika 3 izay tarihan'ny filolefitra Soufson Bien-Aimé sy Razily Panazatra ary Laurent Babany Saïdy no mandrafitra ny délégation malagasy. Nanome toky ary ny mpilalao fa anao izay ho afany. Efa vonona tsara mihitsy moa zany amin'izao ny mpilalao efa fiomanana efa telo volana mahery zay ary efa vonona efa arime tsara mihitsy andeha hanafika ny tanan'olona na Ouganda any. Inona ny fampanantenana menao vahoaka malagasy? Zay zany ny Maki dia mampanantena vahoaka gasy ary anandratra avo dia avy nilaza ny reniko be eto Madagasikara indray izay amin'io fibatanay ny amboarabe any Ouganda io ary alainay mihitsy ny kopy amin'io. Vonona izahay ny anarana ny lesoka teo amin'ny Sokatra Junior hoy Razily Panazatra. Raha nitetika dia hoentanay adany Ouganda zany amin'ity dia ezaky ny place avao antsika satria raha malala tamin'ny Coupe d'Afrique teto amintsika teto efa nanao fandiniana lalina le mpifanandrana tamintsika dia somary sahirankirana amin'le niaina fotsiny tamin'le hoe Ginga sy Mailaka. Amin'ity zany anova paikady mihitsy zahay ampiasa andreo avant sy azo lazaina hoe amin'ny antoniny ihany koa fa tsy kely. Manao anarany fanantenana inona ny tokony menareo ity lavalava? Raha fanantenanay aloha dia anarina an'le lesoka teo zany zay ny tanjonariny reharehanay zany teo izay moa vao nanomboka le izy dia hoe aleo tsika indray mba mirina ny rugby dia amin'la zany zay somary narefarefa teo ny refarefa tamin'ny tany nefa le amin'ny malala ho azy dia iny le indro kely dia anjaran'ireto zany manandratra ny vononam-pirenena sady hiezaka hampiakatra groupe no nitanjona zany mba hoe ho azontsika le champion du monde junior eto amin'ny 2016. Manome tombony ho antsika ve le lasa match triangulaire le sisa inona mety tombony ho antsika amin'io sady tsika koa mbola tsy milalao voalohany? Ny tombo voalohany atsika aloha zany dia afaka mahita an'le mpifanandrana amintsika satria izy manao aloha zay zany ny tombo voalohany. Ny faharoa manarakarak'izay le efa nanandrana le match le intelo mifanesitsika nefa lasa indroa dia mino fa tombony atsika zay ary le fanomanana zany mihoatra le lalao atao any. Firenena 3 no andray anjara amin'ity faninanana ity dia i Madagasikara, i Zambie, Ouganda ka izay ao avokoa ireo telo ireo ka izay mahazo ny larana voalohany no tompondaka ary hiakatra ao amin'ny vondrona A. Eo avokoa atrak'izany ny rehetra. Toy izao ary ny fandaharam-potoana amin'ny fahaenina amby roapolo ny volana Aogositra dia Ouganda sy Zambie no anokatra ny faninanana. Amin'ny fahavalo amby roapolo ny volana Aogositra dia Madagasikara sy Zambie ary ny fahatelopolo ny volana Aogositra dia zareo mpapetrano ny Ougandais zany no hikatroka amin'ny Madagasikara.